À 82 ans, je pensais farfelu d'écrire des romans. Sasekitana letanan bawewana Tudumur jas fitakan sejinya Tambi-tambiren zarzava bola sati iska Tukana famana nulkina Tikwaluza lamba we mandala tera na fayuge chitambara na fatewa na sheria Kale kuitana ukula na fenove multitud Chiara mispuntenkwa Kambatenena na se champi Basange punani yafi Rasana china ramsara Kazamena chamana tunafambula misi Basange wachanu na lefiara amare Sisa asa tote weni mana tinana Kaveluma mapamanki Veluma mapamanki Wachanu na lefiara amare Sisa asa tote weni mana tinana Kaveluma mapamanki Veluma mapamanki Fununi dukta fazalu china jere Leveti kunira ira na la safere Na lekundra na numbia kuchivita kuna noveluma fade mapamange Satianus na tiana rasra zazava Ranumas pifalina tifazamana Tifaza chanyavza, za chanyavza Kambatenena na se champi Fazange vunani yafi Rasana china ramsara Kazamena chamana tunafambola misi Fazange wachanu na lefiara amare Sisa asa tote weni mana tinana Kaveluma mapamanki Veluma mapamanki Wachanu na lefiara amare Sisa asa tote weni mana tinana Veluma mapamanki Veluma mapamanki Sure. Skip this act, just like you skip the underlying Amazon stock and Apple Bucky Fritz. Fuma mal na little cigarette. Allô? Allô? Allô, oui. Fainao zany dia tsy valarahana mihitsy na dia hoe mamaly ampena ho mampy ny fosiny ary. Zay ndraiky. Kasi tsy haiko. Laisse tomber, ianao kosa zany. Sai kwa luze mubanao fale fukwa timtop kam set fona isamnit Ratuka tina na chana wade biala chin fale fukwe faraka fande numisiririt Kabiala chin azafade Fale fukte fachava kamti Ratutu mine note antani waze Fane nemtama e futuri Twena wanen stick fale paneti sana blessed ambate na love Eke kwena we manza pay fale fukta fakamiti ya fitun fa saison la mode Disresa ka vocation clown Faresa ka vula menangram Para saye no me alaksa desa Facha fakamiti ya no le Soku efa lasagnane 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 Soku efa lasagnane 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 Matuni walun fude eno azamano testa fa yuangile mapamuntena Suya rundan magachiga dema aizami una fazan zontena fa ebena Vidni wanagelen sala sala Fino nesista welo yaraka Me fino gete tena nalala Fan fuknu naguraka Kamena mena charaiku pakela charame tume wana indai lepela cha
zazavavy Katatarindray mipika titsy lamba anakoatra Amizay tina prafy nefa zatsy mba zalo Foko efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Mialatsiny lasanyane Foko efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Mialatsiny lasanyane Tena sira ve tena tia anao raha zay ianao mieritreritra tsara fa fotsy Oh no 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 Foko efa lasanyane Feno nusondana mandeha Inna mlewe satsmila na mutiazi no vater fatavaiko Fan fukwane wa eva lasa nuluka Fafaye no te tirara insaiko Bamala latstina mutiala Efatstina ludegana miala tena zay zany tena farany Fuku efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Mialatsiny lasanyane Fuku efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Mialatsiny lasanyane Fuku efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Mialatsiny lasanyane Fuku efa lasanyane Mialatsiny lasanyane Lasanyane tiako any mamatoy zany insiste Ino moa zay zavatra sy fantatrao Fantako le zany fa tsy azo hoe tena tiako ianao zany izy Zay ngamba Fuku efa lasanyane saka fahaizako le mpatateo Izy any Androany avy avô masoratra andry fa mbola taraika ty atany lavitra ty misora misy maro lasalasa avinany matsara andry fa ohatrany mayamina tany de lezakany ty saty maka fa tsy mety voafetry mampanembona zay hita masoko rehetrarehetra matadidy entanako amin'ny vatanao misafosafo entsikinao tsisy mpananiny vidiko lafo matsara anao atao tsy miavo mikafono fa dibatra ny lela tsaiky zay kozy tonono za mino fa any aro de any volanany taona enao tsy alavitra tsony fa kaiky fona fona fa ndoany anao lavitra nefa tsisy azoko atao de hirahira sisa mitambarako aminao na enao tika sofoko de ko anakiray de tatsy fa matsara anao zay le kovoay Sapanao lay thinking tozay fiznety natianao the one you know is the one you know is Sapanao lay thinking tozay fiznety natianao the one you know is Zay ato anaty tongeny amin'ny tanàna de ho aveko zay le sikearo tambatra fanany de sinao faitolona safiky tsy mety ho lany matonga samanao zany fiavany zany le telo le fenao kosiko avy atao-poko amilay fekanjoko ndraindray lazay na jiona moto de manodidina matetika manakihany tsy koa zany fa zavatra ejehany vao mainka azona fiany fa andinehany fa tsika raitsapaka miady miolana rehetra zedraina fa tsy saraka saady venao anahy de zanatokanao andry sarotra sarahana fa fiatakalo fidi fa loany anao lavitra nefa tsisy azoko atao de hirahira sisa mitamarako aminao arenao tinya sofoko de ko anakiray de tajiky fa matsaro anao zay le kovotoay Sapanao lay thinking tozay fiznety natianao the one you know the one you know is Sapanao lay thinking tozay fiznety natianao the one you know is Sapanao lay thinking tozay fiznety natianao the one you know is the one you know is Sapanao
zay fizy tena tianao. The one I'm now is the one I'm now. Ho any aminao ny Zoe Rabosa ary Rakorotra sy izy teo sy Joey tamin'ny foko ny foko lasamiany ary eo ny Joey Rakorotra miaran'hira teo faly miarabatsika rehetra am'izao alinalin'izao arivariva tia Frantsa amin'ny fito sasany eo zao na amin'ny valo latsaka any Madagasikara efa presque amin'ny 10 fotoana takanisan'andro ary androantsika dia somary lavalava tsy hoe lavalava hoe ahoana fa FDB anankitelo no ataotsika izay tsy ohatran'ny adin'indray na ohatran'izany iazahantsika satria ny tena base ny resakantsika andrano dia ao ny resaka Madagasikara ataotsika hoe Andry Rajoelina le séducteur zay ny itondratsika azy sa hoe inona no tatasika itondratsika azy le séducteur ary après an'izay ny resaka ny élection américaine sy ny élection ivoirienne tsika samy zavatra compliqué reo amin'ny resaka géopolitique na ny hoe fahalalana vaovao fotsiny ara par curiosité dia ifampizarantsika eto ary ifampiresahantsika eto eny ara anao invitation olona kely aloha aza miala fa lefako madame Edmé zafady toko fa misy olona mitaraina manko tena tsy mahazo aty amintsika intsony tsy mahazo réseau intsony zany fa mampagaga dia aveo gola izy koa izy teo gola tsy gola Mali akory bon tsy haiko fa mitaraina zareo hoe tsy mahazo direct intsony ka dia alefatsika ihany izy ale izy teo ry akama bon zay ary ndaso azafady fa manoratra manko le olona dia laza izy hoe tsy mahazo dia azafady toko gaoly azafady gaoly boro tena miala tsiny fa tsy ato anaty listako le gaolimaboro tsy aleo ianao no miinvité azy any aminao fa tsy ato anatin'ny listany damiako izy dia zay ngamba mahatonga azy tsy tafiditra eny ary anomboka tsika amin'le tatratsika zany tsara mariako eto aloha fa ny alakamisy ho avy zao dia fandaharana manokana momban'ny rova zany no ataotsika eto ary momban'ity le Colisée de l'horreur ity ary Colisée de séduction ny antsoina azy androany aloha satria ataotsika tsika manangany manahaingo ny tatasika ataotsika androany zao le zavatra mitranga
Ny tatasika moa dia fitarihan-tsaina zany, ary karazana hoe editorial ny tatasika raha ohatra izay ny azahoana azy. Fa ny mahasamihafa ny tatasika sy ny editorial dia ny tatasika dia hainga-hevitra, fitarihana saina, fitarihana hevitra ihany koa, tsisy lohany, tsisy vodiny, fa dia miainga amin'ny zavatra anankiray izy, dia mety mihafara amin'ny zavatra anankiray satria tena ny zavatra tena marina dia izao: ny zavatra mitranga ny Madagasikara anie tena marina, na eto Afrika koa raha amin'ny firenena sasatsasany dia tena tsisy lohany, tsisy vodiny koa, tena tsisy lohany ary tsisy fitombenana. Ka raha ohatra ianao zany manao fanadihadiana amin'ny resaka politika na amin'ny resaka tranga amin'ny fiainam-pirenena, dia raha ohatra ianao miainga amina edito anankiray dia ianao ihany no sahirana raha hijanona amin'iny hevitra iny foana, satria tsy mihafara amin'iny ilay izy fa mifamatopatotra amin'ny zavatra betsaka. Raha ohatra fotsiny ianao zao hieritreritra zany hoe ataotsika hiresaka amin'ny ministeran'ny culture ny Madagasikara. Dia raha miresaka amin'ny ministeran'ny culture ianao dia lasa tafiditra any amin'ny environnement ianao, satria ny ministeran'ny culture no manome autorisation ana circuler ohatra bois précieux. Tsy fantatrako hoe na manome autorisation ana coupe na ahoana, fa ny motif moa zany dia hoe ilaina ao amin'ny palais ilay izy tamin'izany andro, fa nga tsy misy ny ministeran'ny eaux et forêt na ny forêt plutôt sy ny environnement, fa dia ministry ny culture zany ny omnipotent amin'ny zavatra atao. Dia izy daholo no manao an'izy, ka zay mahatonga an'izy hoe raha ohatra ianao manao tatasika dia raha miainga amin'ny zavatra iray dia sahirana ianao raha tafajanona amin'iny zavatra iray iny ihany, ary tena mety tsy ho tafavoaka akory ary ilay fitarihan-kevitra izay tianao taritina. Iandry le séducteur. Raha hilaza vaovao anankiray aho hoe misy phénomène anankiray any Madagasikara mitranga, anankiroa. Ny anankiray ataony ny fanjakana, ny anankiray avy amin'ny contrainte avy amin'ny fanjakana, averiko. Ny anankiray ataony ny fanjakana ary ny anankiray avy amin'ny contrainte avy amin'ny fanjakana. Ny voalohany dia valalanina ny olobe, ohatra tena raisitsika akaiky précis ny ao Tamatavy. Valalanina satria reto zanaky ny faritra ao anatin'ny faritra teraka ary lehibe, ary ao mihitsy ny tanindrazana. Tia le notion-na tanindrazana ity manko amintsika malagasy dia voalohany indrindra aloha ao amin'ny faritra nahaterahana, faritra nahalehibiazana, zay ny notion-ny tanindrazana ho antsika malagasy. Ka ho an'ny Betsimisaraka dia ny tanindrazana ny azy dia ao Tamatavy, na ohatra ary izy contre définition ty zavatra teneniko ity, ao Antananarivo izy niteraka, ka Betsimisaraka ny ray aman-dreniny, na ohatra hoe Betsimisaraka dada, dia any amin'ny faritry ny Betsimisaraka, mety any Mahanoro, Maroantsetra, Vatomandry, Fenerive-Est no Mananara no Fiaviana na Brickaville. Ndray amin'izay na any amin'ny toerana hoe Betizaraina tahaka ny Henry Ratsiraka Didier, nateraka tao Antananarivo ary.
ka manahirana ary tena manomboka mifampidinidinika ny tsirairay any amin'ny tokantrano hoe inona ny tokony atao amin'ity zavatra mitranga eto amin'ity faritry ny Betsimisaraka misy atsika ity. Inona ny zavatra mitranga? Ny mpanapaka ambonimbony rehetra ny akamarony surtout ny amin'ny fitsarana ka avy amin'ny faritra Atsinanana, izany hoe amin'ny faritra Tamatave iny zany, dia nasorona ary nalefa affectation ny akamarony. Averiko. Niteraky ny Betsimisaraka zany, niteraky Tamatavy, ka manana fanapahana ambony eo amin'ny asa-panjakana, indrindra ny eo amin'ny fitsarana, dia nalefa nafindra affectation daholo ny akamarony. Ka nalefa nisy olo-toerana azy ireto malagasy avy any amin'ny faritra hafa, dia ireo avy any Atsimo Atsinanana zany. Inona ny dikan'izany? Tamin'ny andron'ny fanjanahantany no nisy an'izany zavatra izany. Amin'izay tsy manana attachement eo amin'ilay faritra mihitsy les fonctionnaires. Tsy dia misy olona mandrapatonga misy olona fatana eo dia efa affecté indray izy avy eo tratran'ilay turnover fiteny moderna taty aoriana. Inona ny dikan'izay? Hanamora ary manamora ny fanararotan'ny ireto pseudo politika, mpandrarà, mpanapaka manakaiky ny filoham-pirenena na manodidina ny filoham-pirenena. Tsy misy afa-tsy anankiray izy no afaka manapa-kevitra amin'izany. Anjaranareo malala hoe izy io olona io. Tapitra aisaka ny zanaky ny faritra ao amin'ny toerana io, ao Tamatave zany. Indrindra any amin'ny fitsarana, any amin'ny douane, any amin'izay fanapahana ka misy ny pouvoir managadra, pouvoir mampidi-bola, pouvoir afaka mikitika na manao manipulation ny zavatra tsy dia na mifavoriser any zatsy na zaroa, hatreto aloha izatsy any le izy, dia apetraka ireo olona afaka miasa ho an'le rouille, ho an'le réseau de trafic, réseau d'influence. Araky ny teneniko hoe mazava be raha hidona mirindrina hoe -3,2 ny hitan'ny FMI amin'ny tahan'ny fampandrosoana, tahan'ny arikarena ao Madagasikara amin'ity farafaran'ny volana ity, amin'ity taona ity. Satria rehefa ao ariana ho aho ka ho avy ny ankety, ho avy ny fanadihadiana, dia ho hitantsika eo fa misy orinasa mangovotra mampiasa ny douane miteny an'izany ary matahotra. Oka re Monsieur Fleury, tena mba tsy hivoaka.
kare monsieur Fleury mba tsy ho fantatry ny olona avaty aminahy nafataranao an'izany fa tonga dia vitan-dralahy ny manao dossier managadra anay. Misy orinasa aho tsy mandodo anina, tsy mandodo droit d'accise na reimbilanja za. Misy orinasa aho tsy mandodo anina, tsy mandodo droit d'accise na reimbilanja za. Misy orinasa ihany koa raha ohatra sanatrika mandoa izy dia manana crédit de taxe na tsy haiko ny ohatran'izany ny filaza azy. Izy io le azo aloha amin'ny fomba izay andaovana azy. Lafo le tomobile vao mandoa an'le izy, izany hoe afaka manao compétition tsara zany izy, nefany raha pitaina ny vidiny aty ivelany, ny vidiny tomobile amidy any Madagasikara, dia lasa 2 fois ny vidiny. Ary dia nitovanana ambony dia ambony ny droit de douane izay mba taloha nafahan'ny malagasy niaina sy mba afaka manodina manko ny filaza zany, ina ny asan'lahy, manodina mivarotra tomobile zany, manodina tomobile ka anika niaina be ny tomobile d'occasion afaran'ny malagasy izay ny velona sy nitady vola tamin'izany. Misy karazany roa le izy maka mahatonga an'izay. Ndray ifavorizen'ny karana lobbying anankiroa miara-miditra sy miara-mitotona ao anatin'le izy. Ndray ifavorizen'ny karana ny entana izay amidiny, izany hoe ny fiara izay amidiny, dia lasa kivy ilay malagasy, dia lasa condamné ny manana ihany io ny resahana zany, mividy tomobile vaovao. Soi-disant hoe politika mba tsy ahafahana manafatra pièce de rechange intsony. Kanefa ny pièce de rechange ihany koa dia midangana ny vidiny. Donao ny rindrina indroa zany le malagasy. Misy ihany koa lobbying malagasy izay fantatsika tsara ao anatin'izany satria izy tsy manao occasion fa ny vaovao ny azy dia ato amin'le crédit d'impôt izy ny tena mihinana, azony ampiasaina tsara ny vola mandra-pahatonga ny hoe eto izy no mandoa na tsy mandoa. Fa dans tous les cas, misy tomobile ana orinasa malagasy dia miditra, takany miditra ny antranony koa ny fidirany ao Madagasikara. Contrainte anankiray izay. Asorina le malagasy amin'ny asa ataony avy amin'ny fanjakana zany, afindra zany. Contrainte faharoa, izay ara ekonomika sy ny fisiny ny zavatra miseho ao amin'ny firenena. Dia ovaina le izy lasa atao hoe trafic humain rehefa tratra ireto malagasy mampalahelo fadiran'ovana. Tamin'ny nasiana ny fidiny malagasy hoe référendum zany hoe anaraka sa hijanona hiaraka amin'ny Frantsa sa hiala amin'ny Frantsa. La Frantsa. Izay manao eny zany dia hiala amin'ny la Frantsa. Izay manao tsia dia hoe hijanona hiaraka amin'ny la Frantsa, izany hoe tsy mila indépendance. Dia rehefa nandeha ny référendum dia maro
ny mponina avy amin'ny tanan-dehibe toy ny hoe Antananarivo zany, tsy mamenatra ny teny an'izany, satria ny chiffre mandehandeha any dia Antananarivo tena majoritaire ary maroko ny Antananarivo ny vahoaka foana na mandrakizao ara no mifidy noho ny any amin'ny faritra. Ka rehefa nandeha ny dépouillement dia nandresiny ny hoe hiala amin'ny la Frantsa ka ho tonga any amin'ny indépendance. C'est surtout grâce aux électeurs tananariviens. Quand je dis aux électeurs tananariviens, tsy midika izany hoe ny vahoakan'Antananarivo irery ihany, satria Antananarivo dia capitaly Madagasikara, misy koa olona avy any amin'ny faritra mipetraka ao, ka tsy hoe Antananarivo na zanak'Antananarivo no menatsiny. Ny tany amin'ny faritra dia majoritairement nanda. Zao misy sondage ianao mandehandeha ary amin'izao fotoana izao mivadika izay zavatra io. Raha anontaniana Antananarivo amin'izao fotoana izao hoe inona ny tombontsoa azo tamin'ny indépendance, dia tsy mahita an'izany ny vahoakan'Antananarivo fa au contraire hoy ny zanak'Antananarivo emmerdement sy embêtement no azo, ary vao maika tena hoe opa sisa ny tsy ataony mihafa amintsika ary ny tsy hanompa ny tenantsika sisa ny tsy ataontsika. Azavaiko io mba hahafahana mamoaka chiffre an'irinany sy zavatra scientifiquement mitombona dia tsy azo atao hoe amina période raiky izy fa tsy maintsy miévoluer selon le contexte. Tena enatra ho an'ny intellectuel malagasy ary fa tsy afa-manoatra, tsy afa-manoatra satria tsy manana ny entona eo am-pelantanana, tsisy les moyens eo am-pelantanana ahafahana mireagir. Zay moa, ino moa observation kely ihany atao hoe intellectuel ve ianao dia hieritreritra foana hoe moyen logistique sy ny karazany. L'intelligence est une matière qui n'exige ni moyens financiers ni logistique. L'intelligence est en soi. Il suffit de l'exprimer, il suffit d'en parler. Quand on est intellectuel, on a des obligations d'éthique et des obligations déontologiques. Zay mampatonga nany amin'ny soratra masina dia miteny an'izany hoe rehefa manomboka voro-fahaizana dia vao maika be sia tahaka an'izany ihany koa ny vory fahendrena vao maika be alahelo. Raha manam-pahaizana zany ianao ka tsy manana tsy manana souci dia tsy azo lazaina ianao hoe intellectuel fa deux intellectuel ianao na trois intellectuel, satria être intellectuel c'est unique matoa blague zany teneniko zany, so manaraka an'izay définition zay indray, tatasika zany, sarcasme zany. Trois intellectuel ianao zany fa tsy intellectuel. Da ohatra tsisy souci par rapport amin'ny zavatra manjo ny vahoakanao. Satria rehefa intellectuel ianao na vous considérez comme quelqu'un d'intelligent dia manana didy ianao eo amin'ny fiarahamonina
Satria ianao anisan'ny men'Andriamanitra zany maso, saina, fanahy, fahaizana, servô, mandinika ny zavatra tsy mety eo amin'ilay fiarahamonina ka mahatonga anao tsy maintsy se sentir obligé, zany hoe mandray ilay adidy ka afaka miteny eo amin'ilay fiarahamonina hoe tsy mety zao zavatra zao. Parenthèse zany iny amin'ilay trois lectuels zany na ireto trois télisans. Ka tsapany vahoaka Antananarivo raha ny sondage mandeha hoe tsisy varany nangatahana indépendance raha ohatra hoe ny manan-katao na ny tsy manan-katao fa entin'le fraternité, entin'le proximité, entin'le voisinage entre îles dia manampy ity tany anisan'ny bitika indrindra amin'ny zanatany frantsay manao solidarité, bitika indrindra amin'ny zanatany frantsay ary tsy ampy, tsisy hoe ampafolo ny habean'ny Madagasikara akory ny habeany dia mahatsara tohana amin'le kere mitranga any Madagasikara. Felaka tamainy zany par rapport amin'izany hoe une soixantaine d'années d'indépendance à ne rien foutre. À ne rien foutre. Jereo ny dégradation de l'université de Madagascar. Jereo ny dégradation ny hôpital Girard Aérobic, hôpital be Felatanana. Zany hoe raha tsy nisy zany zany ratsiraka didia zany nanao an'izany atao hôpital raha Voangaindrenavalo zany lalana Tamatave Tananarivo. Dia inona moa zany mba grand projet hoe tena azo raisina tanana nandritra ny indépendance tao anatin'izay enimpolo taona izay. Moa dia apetraka foana hoe voninahitry ny firenena, voninahitrytsika malagasy, voninahitry zao. Fa mba ebôvo izy raha tsirak'izay miaraka amin'le sanina. Mba ho pay ao izy le coffre izay, fa tsisy zavatra miainga ao izy. Fotrany nampanankarena andry zalahy. Tsisy olona ka artisan participer tao anatin'ny torotorona teo akaikin'ny politika teo ka nahazo toerana na hoe niaraka ny salah tao ka tsy nanan-karena nanomboka tany amin'ny indépendance mandra-pahatonga an'izao. Fa ny malagasy nitady fanantenana ao anatin'izany hoe fampandrosoana sy ny égalité de chance tsy misy mandra-pahatonga an'izao. Ny égalité de chance dia hoe misy école prestigieuse maromaro mitrangana any Madagasikara reconnaître avan'izao tontolo izao dia miara-mianatra daholo ny malagasy rehetra na zanak'izy izy na zanak'iza fa tsisy hoe tapitapika ny zanaky ny hafa mianatra any Genève, ny zanaky ny hafa mianatra any Paris, mianatra any Angleterre, mianatra any États-Unis. Malagasy raha mba misy tonga aty raha ny zanaka mpivarotranana dia sahirana ary tena sahirana amin'ny fitadiavana sy ny fametrahana mba hahafahana manohy ny fianarana. Ary raha mba mahavita fianarana indray ny zanaky ny malagasy dia voatery mijanona aty ivelany satria ny antony na izy voatohana ara-politika ka tsy afaka manao izay tokony heritserina fa raha sanatria misy développement exponentiel ny orinasa izay taritiny dia voatery tsy maintsy sakana.
satria saode. Zavatra lazaiko aminareo zao ohatra anankiray, za tena miady mire mihitsy, tena miady mire a. Tena lazaiko anareo zany. Anisan'ny handraraha tena hoe admireko, na de tsy de d'accord ary zay mirahalahy indraindray matetika amin'ny ady hevitra, izy koa moa tsy manakana amin'ny ady hevitra, mahafinaritra matady tsara izy. Ray matoa ohatra zany exemple amin'ireny, ray matoa Maminena Rasolondraibe, mafy any amin'ny mahazo amin'ny Maminena isaky miova amin'ny fitondrany. Tena miteny anareo, mafy tena hoe sak'izay fitondrana miova, taksema ohatra zany hoe nitana avy any ny tongy Marc-Ravalomanana dia mafy any amin'ny nazo an'le boiny. Hoe cousin ny tantely ianao dia bloquena daholo à gauche, bloquena à droite. Vita indray Ravalomanana. Nefa izy amin'io tsisy ninona niraisiny na ohatra ary izy mitady audience amin'ny tantely tamin'izany andro, tsy raisiny tantely akory. De haiko manko le problème amin'le mpiavakavana samy tafity reto. Misy zany. Maminena Rasolondraibe zany, ratsinody tany Madagasikara, dia minimum professeur de conférence taty Frantsa. Raha tsy diso mety ho diso fa mathématique appliquée ny secteur an'izy iny. Authentique zany fa tsy takan'ny sasany foronina. Misy ministra anankiroa dia tena teneniko, ndray avy any Tamatavy, ndray avy ao Antananarivo. Foronina hoe nanao mathématique appliquée ry zalahy, diso zany. Maminena Rasolondraibe nanao mathématique appliquée izay ary navita hatramin'ny farany, zany hoe hatrany amin'ny faratapony. Anisan'ny jeune ny tena hautement formé izy. Fa nisafidy izy hody any Madagasikara. Samy misy epoka io zany, ohatran'izany koa ry professeur Albert Rafy, ohatran'izany ry Ratsiraka Didier, maromaro zareo. Ohatran'izany ry Rajobel, ay moa Rakotovara Sakabona tao Madagasikara foana, ry Rarivo Saonina koa tao foana koa, fa anisan'ny élite reny, tsy nisafidy nandeha. De misy le phénomène zany lasa le malagasy mitsoka miala amin'ny Madagasikara. Na amin'ny mahantra io, na amin'ny manan-karena, na amin'ny manam-pahaizana. Indrindra fa amin'ny manam-pahaizana. Sy anankiray zao génie en informatique zay. Mpampianatra tao aminay tamin'ny université anay zany. Nitenako zao mihitsy no niteny azy hoe zandry makanesa ianao any andafy, fa mahatiatoka be ianao raha io fahaizanao io no hoe hijanona professeur eto amin'ny université zao mitarika fotsiny. Tena nienoiny le boy kely ny teniko satria mbola tanora izy, tena mbola tanora. C'est un génie, je vous dis, en informatique. Il y a 2 ou 3 ans de cela, il a quitté Madagascar. Actuellement, il est payé, à l'époque, pour être payé à moins de 10 millions. Même pas. Maintenant, il les gagne en une demi-heure. C'est un jeune garçon qui est payé à 800 l'heure, à 800 € l'heure. Tsy mampagaga raha miala ao Madagasikara le intellectuel avy amin'le fait d'État. Amin'le fait de gouvernance. Efa ITS io zany. Satria nidondrona, nomena place. Tena sahako miteny anareo fa misy an'le ohatra zao hoe DG maromaro. Mety hiteny ianao tsisy ilana zany teny frantsay an'la zany monsieur Fleury. Mais si, arrive fotsiny tena ohatra zao anisan'ny bailleur atsika ao de ny AFD. Comment se gare là?
ils peuvent défendre des projets qui nécessitent des financements auprès des bailleurs de fonds, des partenaires techniques et financiers. Neuf fotsiny ohatra mandreraka be miaina an'le soi-disant DG avec les fautes. Ohatra fotsiny le anankiray eo amin'ny analogue ohatra. DG hono le ry zany. Andriamanitra. Fisain'ny olona fotsiny. Fisain'ny olona fotsiny. Fait d'état na hoe conséquence an'le izy tsoka mivoaka malagasy miala amin'le firenena. Taloha ny manam-pahaizana no mitsoka satria mitsoka matanjaka. Zay no mampatonga ny hoe tsy miteny hoe viendrana daolina anaty gouvernement miala tsiny fa au moins aloha ny viendrana ny eny amin'ny lohany. Misy ny aratsirak'izay mbola tsy nahita an'izany tety ambonin'ny tany hoe soloina ozy izy le inona ty le hoe nanjary nasiana fihavanana ao anatin'le devisen'le firenena. Tsy mbola nisy an'izany fihavanana izany ozy izy teto ambonin'ny tany. Zao moa izao miaraka ory zalahy tsy fantatra intsony indray zay tena hoe inona ireny tsy mbola hitany. Fa io rehefa mety le zavatra atao mifanaraka tsara na mangidy ara hoy izy zay dia ekena rehefa samy manaiky. Dia miaraka moa zalahy zao zany dia ao izy fa rehefa misy zavatra tsy mety ao dia indray miantso vahoaka indray mitantara amin'ny zavatra tsy mety. Phénomène faharoa zany zay tsokan'ny Madagasikara manam-pahaizana tamin'ny andro taloha. Fa amin'izao fotoana izao na ny tsy manana aza mitsoka ny Madagasikara. Satria tsy te ho azy mifakapanahy ho lasa mpangalatra ka dia higadra. Satria tsy te ho azy mifakapanahy hitsiritra amin'ny zavatra ananan'ny hafa zay tsy anananao moyen mihitsy ny asa tsisy famoronana asa, tsisy famoronana opportunité. Raha mamorona opportunité ianao dia tsy maintsy mandalo ao be rivotra aloha. Ao amin'ny trano mena, trano grenat. Raha mba manana zavatra eritreretina ianao dia tsy maintsy mandalo amin'ny zalahy. Avao tsy ho mahamanina aloha. Sahirana le malagasy kanika maka risika maro dia efa misy zany le phénomène na boat people any Madagasikara amintsika miteny izao dia mitsoka makany mayoty. Misy réseau zany dia mandoha vola. Ny olona tsy hitondranao bôjy fotsiny eo, ny olona tsy risika andeha higadra 5 taona ny mayoty fa misy réseau io dia mandoha vola ianao dia hovain'ny mazava ho azy ny média manohana mpitondra hoe trafic humain dia hoe efa misy mandray rehefa tonga ny mayoty. Ce qui est complètement aberrant parce que ny marina dia mitsoka le malagasy satria raha vao miteny izy ny zavatra tsy mety fotsiny dia efa mahazo menasy eo amin'ny fiarahamonina ary le menasy dia tena avy any amin'ny tafika mihitsy na avy any amin'ny polisy na avy any amin'ny gendarmerie. Petra tsara raha tsy tena mitady kirarony dia aleon'le malagasy mitsoka. Na izany na tsy izany. Misy dinamika ny daolina ny zavatra rehetra ary misy fivoarany ny toedrarà eo amin'ny firenena.
Zao an, basy aty fitiavany ity. Ary teny zao enregistre tsara ao amin'ny saintsika malagasy. Enregistre tsara fa rehefa natomboka takan'izao satria raha ianao malagasy tsy fils de, tsy ami de, tsy famille de, tsy copain de, tsy sœur na frère de, na parent de, de eux zany fa tsy de EUX zany. Dia raha misy tsy mety ataonao dia rapida be no midoboka ianao. Satria tsy fille de ilay ministra ny enseignement secondaire taloha, tsy namana ny ary tsy akamany, tsy zanaky, raha zatsy na zaroa dia aingana ny fandroana azy ary ny tsipindina takan'ny ty le takan'ny moka na takan'ny lalitra dia mipitika tery satria ianao tsy zanak'izay. Zay zavatra zay dia tsapan'ny malagasy maromaro hoe zalahy ihany no mitatatra an'le izy ary zalahy ihany ny tompony lakao ka ninona ataon'ny lahy dia izy ihany no mihinana, izy ihany koa no mandidy, izy ihany koa no manapaka ka aleo ny tsara tena miala-bahy. Apetrao tsara ao anatin'ny saintsika malagasy averiko any fa ho avin'ny rapitso dia ireny zanaky, ami de namany, akamany, vadiny, akamany, fianakaviany, ireny mihitsy no ho samboritsika. Satria maro ny zavatra tsy mety ary fanararaota fahefana amin'izao fotoan'izao. Mieritreritra manko tsika malagasy hoe tsisy risika ity zavatra ataon'ny fleurira koa malala ity fa nendafy izy. Dia tantara aminareo eto dia anjaranareo mandray sy mieritreritra. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Atahoran'ny olona isika eto amin'ity ndao saia ity. Ary tena atao par tous les moyens zay ampangina any Fleury Rakotomalala. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe za mitondra teninareo, mitondra teniny malagasy fa zao kosa nefany Andriamanitra sy anareo no heriko. Tena ilaina ny fanampiana sy ny fifanampiana amin'ny fomba rehetra tokoa. Tena ilaina ny fanampiana sy ny fifanampiana amin'ny fomba rehetra tokoa. Zao le izy ianao tsara. Dia za aloha zany ny volako efa blokena volan'ny orinasa, blokena any amin'ny trésor amina miliara maromaro. Faharoa dia tsy samy se devant le olona le manao an'le opération.
Samy se devant le olona le manao an'ilay opération. Fa ny taniko izay efa meko ny zanako, izany hoe amin'ny anaran'ny renin-janako zany, eritrereto amin'izany a, renin-janako amin'ny zanako telo voalohany zany, efa amin'ny anaran'ilay renin-janako ilay izy satria tao anatin'ilay fifanarahana amin'ny fampizarana dia nomeko ny zanako tao aloha, mifananako dia amintsika miteny zao omaly zany exactement, dia nalain'ny vehivavy anankiray ny mody hoe tompony tany eritrereto fa mahatratratra any amin'ny 16 000 mètres carrés any Ambobao. Eritrereto ny vidin'izany, samy mandinga tsika malagasy, tsy lavitra amin'ilay misy an'ilay trano be io. Mampagaga ny dralahy reto moa ka zay misy ady tonga izy. Mipetraka teny Ambatobe aza, mipetraka teny Ambatobe, anisan'ny voalohany. Tonga le rony avy eo. Anisan'ny mipetraka teny tany Ambohibao satria niala teny Ambatobe avy eo rehefa akaiky voisin loatra zay. Tao anatin'io résidence tao Ambatobe eo nisy tranoko tao. De voatery niala nakeny Ambohibao zay satria tsy tiako loatra le mifanakaiky eo raha sanatria misy manafika eo izy. De tonga teny Ambohibao indray zay de tonga indray koa le ankiray. De fantatry le ankiray zany hoe misy tany ngeda be eo akao, satria tonga de mitazana amin'ny tanimbary iray manontolo amin'ny devant iny le izy, ary iny tanimbary iny tamin'izany de ny ankabeazany efa misy lasako ary mividiana en bonne et due forme. Tsy mahamenatra ny dralahy, tonga de mivoaka avy any ny didim-pitsarana. Mampitandrina anao Ramatoa, raha arseno, nivo, je ne sais pas quoi. Fa tsy vita moramora, tsy vita moramora. Azonao atao ny manararoatra androany, azonao atao ny maka mifananako androany. Fa tsy maintsy ho avy ny rapitso. Tsy maintsy ho avy ny rapitso. Hoy tamin'le ozy le olona nitantaraiko an'izay, olona iray ihany, mpanolotra ainako. Tsy maharombotra anao ve zany présidence, tsy maharombotra anao ve zany ranadà. Zao any teneniko anao, rehefa nanao an'ity zavatra ity de tsapako ny risque, satria roa taona nanomboka tany amin'ny 2009 ny eritreritra hoe ity phénomène ity tsy ho voasakany ity, fa ahoana ny tokony atao. Niezaka aho miaraka tamin'olona, fa ny ankabeazan'ny olona miaraka tamiko teny an-dalana teny nivadika. Zao za mihitsy tsy maintsy mandray anjara, fantatro ary efa nievalueko tao anatin'ny taona maro ny risque raisiko amin'ity zavatra ity. Ary mety hiantra manaina mihitsy ity zavatra ity. Ianareo miaraka amiko no heriko sy ilay Andriamanitra manohana sy mitantana ny diako. Fa raha mbola fananana saozy materiel zany, ny devoly no marary amin'izany fa tsy zaho. Fa zaho fotsiny ao. Tsy mbola nisy ka hoe fitondrana ka hoe naharitra mandrapahafaty teo amin'ny fanjakana na fitondrana zany. Nahaiza misy anao dia atao toy ny savao, satria tany misy tompony io, ary olona tsy manatsiny, tsisy idirany amin'ny politika ny tompony io. Ny zanako tsisy manao politika na hoe miasa amin'ny fanjakana na midépendre amin'ny fanjakana any Madagasikara. Fa nanana ny herin'ny ray aman-dreniny
tsy nisy fofona volam-panjakana io na ny reratra. Zay manko zany le opération ataon'le ry. Ny fananako ny zahana alaina satria izy ny tompon'ny fitsarana dia tonga dia didim-pitsarana mivoaka avy any dia efa napetraka amin'ny piqué maromaro manodidina ny taniko io, tanin'ny zanako any Ambohibao minimum 16 mm carré. Raha pitsy izy anao demanty dia ilaza izy hoe tiany taratasy, tian'izao, tian'izao, tian'izao a. Ok, nareo ny tompo amin'ny fahefana, mais le tenté arrive. Tena miala tsiny aho fa tsy ho vita moramora. Ce n'est pas une menace, mais elle sera faite. Elle sera faite. Ça, je le sais. Il y a des gens qui me connaissent. Quand je dis des trucs, moi, je le fais. Oui. Quand je dis, je fais. Raha aritseheno, sa raha aritseheno, nivo malala. Miala tsiny ataoko. Tapitapika eo ianao tany jarianay firy taona manitsy. Efa presque 30 ans. Tapitapika eo ianao tonga dia hoe ianao ny tompony. Miaraka amin'ny huissier ianao, miaraka amin'ny président fokontany ianao. Satria azonao body zany. Évalueur tompoko, évalueur malagasy mba hahafahanao malala hoe tany nakan'izany ny immobilier conseil fa tsy nomeko satria hoe fananan-dranako no nanaovana azy dia izay hanaovan'ny azy ao zao any am-pelantanan'ny Totakely. 11,200,000,000 ny estimation an'izany tany zany raha ohatra ka 700,000 mètres carrés. Dia manontany anareo aho hoe eny amin'iny Ambohibao tonga dia mahita ny tanimbary iny ve ho 700,000 fotsiny mètres carrés. Ary amin'ilay côté calme zany fa tsy ary amin'ilay côté be tabataba. Phénomène faharoa mahatonga ny malagasy mitsoaka andaharana ary mitsoaka matanjaka satria tahaka an'izany ny zavatra mitranga. Vao tapabolana fotsiny raha ely zay tomany lasa dranomasy le ramatoa miantso. Monsieur Fleury, inona ny tokony atao, inona ny tokony atao. Raha vezaho amin'ny teny an'io vao maika gadrain-dralahy vadinao. Dia lasa tsy afaka miteny an'ilay kany tena satria tena vao maika hoe ampiarin-dralahy amin'ny dikten-dralahy amin'ilay olona ny fanjakana eo am-pelantanana. Mividy tany ilay olona, voaloha ny vola, voaray tsara ny vola, vita daholo ny enregistrement atao amin'izay mutation. Le mpividy indray nandoha vola indray no migadra fa ny sapotona ny mpivarotra izay efa nandray vola. Dia efa mba nynégocier le tompon'ilay vola hoe averiny fotsiny ireny volanay. Zay angamba mitsotra indrindra, tia ny taratasy fa nakamy volanay nareo. Mbola le vadin'ilay ramatoa indray no migadra. Tsy nisy fitsarana ohatran'izany eto ambonin'ny tany. Dia ho gaga ve ianao raha ohatra hoe tanin'olona mipetraka tsara eo, tapitapika eo no ny resaka politika dia tia misy vehivavy atao mpiretina, atao mpanao mission satria hoe afa-baraka raha le ry no mipoitra devant eo dia tia misy vehivavy sasa. Ny ataovan'ny mianarako ary rangaty fa reveko zany. Satria raha ohatra zany le hoe amin'ilay hoe soi-disant manenjika 200 millions ariary dia raha ohatra azo
sy izy le tany le ry de largement couvert le izy de tsy azo samborona tsony le ry largement couvert satria raha 700 000 mbola mora ambolenao zany mamokatra tsara anaovanao projet immobilier zany ho ay miainga tsara mianana sy mangazo mivoaka tamin'izany tany zany ngeda ary lehibe sady vavety ny salady n'inona satria ny rano ihany onga Ediplewel hoe Mediapart zany rehefa miteny izy maly misy karazana andrasany tena asiako enonareo mihitsy zay koa mety tena mihaino mihitsy nareo satria tsisy varany le tantasika raha tsy misy zavatra lazaina sy resahana rakoto malala aiza nga Ediplewel izy io dia tompona andraikitra ambony voalohany ao amin'ny Mediapart ary mifankalala tsara zay raha izay no tianareo fantatra dia andraso alefatsika le izy hoe tsara moa ny teny leranga iny raha ato le dossier tokoko 5 clés Covid de Grande Délit en Afrique voilà d'abord catastrophe, elle n'est pas à venir, elle n'est pas devant nous. Il ne s'agit pas de l'éviter. Non, elle... Ity zavatra ity saika ataoko document ao anatin'le analyse momba n'le élection any États-Unis fa tena pertinente le zavatra tenenina Ediplewel Plenel fa tiako hoentsika na iveriny telo ary eno tsara ary ala enoy satria izao manko ny zavatra ataon'ny fanjakana tsy mety ao Madagasikara zany de efa misy le média mivoy ka milaza an'ireny ho mety eto antsika de misy zavatra mihitsy hoe teneniny ato ary tena tonga saina hoe tena marina zany tena milaza ato manko izy amin'le resaka gorgone zany amin'ny resaka mythologie greka de ao anatin'ny gorgone io nefany dia milaza misy zavatra anankitelo le gorgone fa ny tena célèbre indrindra de Méduse ilo Méduse io zany raha microiser ny masony fotsiny ianao vous croisez son regard vous êtes mort tokony mba fantatritsika zany amin'le culture zany il y avait 3 sœurs zany reo zany le gorgone de l'époque archaïque dia la deuxième Euryale et la troisième Sténo qui sont immortelles. Enfin, la première, Méduse, est la seule à être mortelle. Déjà, il suffit que tu croises le regard de Méduse, de la Méduse ou de Méduse, dia vita mateno. D'accord? Metsika nga Ediplewel fitenenana de no tsara mais certes mety ho lava fa recherche éducation daholo zany mba fahatsika manko mitovy na hoe miakatra tony émission to zany de manana but éducatif na manana objet unique pour informer ary izy dia nécessaire ihany koa l'éducation. On n'informe pas pour parler, on informe pour éduquer. Zay le tatasika ingatsika zany. Zay no mahatonga le fitarihan-tsaina ny tatasika. Tsisy lohany izy
tsisy fitombenany nefa ny maro ny zavatra azo raisiny. Mitsoka le malagasy fa tsokan-darana izy, ary fahatelo mitsoka didy fotsiny zao na dia tokony hiteny ary le intellectuel mangina tétanisé, traumatisé ozy izy ngaplenel enoeny. Notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Zay aloha voalohany. On doit s'informer. Facebook ou pas Facebook, on doit s'informer. Ary rehefa misinformer dia manao analyse rehefa avy eo, manady ady rehefa avy eo, mandinika rehefa avy eo, mba ahafahanao malala zany hoe hoaiza na hoe aiza ny misy atsika. Fa rehefa eo ianao amorfa fotsiny eo, za zany tena mialatsiny fa rehefa mijery an'le malagasy avec le recul, na aty io na any an-tanàna, dia on est excellent. On est excellent quand il s'agit de manger et quand il s'agit de boire. Et pendant ce temps-là, on parle des autres. Mais jamais on parle de faits de société, parce que pour les Malgaches, ça parle de la politique. Mais non. Rehefa mihaino tanora vazaha ianao miady hevitra sy mindresaka, dia tena tonga saina anao hoe on est à perpète les oies par rapport à ça. Malgré que hoe misy gasy malagasy mipetraka aty a Frantsa, mba jereo ne, jereo Facebook rehefa mijery anao, une fois sur deux publication na sakafo. Za koa aloha voan'izany, ampanetretrena voan'izany. Vao malaisa mipublier karabaka. Fa tsara tenenina l'izy na dia fo antena ary. Dia zao azo lasa tsatsony anao publication na sakafo satria voateny voateny ny tenako. Aikoa za ke tafiditra anatin'le izy. Publication na sakafo, resaka amin'ny sakafo. Na député amin'ny sakafo ary, dia zany ny hitatsika. Fa quand il s'agit de parler des faits de société, les événements, les faits sociaux, FAITS zany io. Ny tranga misy any amin'ny firenena amin'ny zavatra mitranga eran-tany. Dia misy olona tonga dia metaka moramora fa tsy tafiditra anatin'le ady-hevitra izy. Fa lasa izy manao mofo sakay, na lasa izy manao mofo akondro, na izy lasa mitony brochetterie. Ka anika tsy mahazo olona ianao raha anao fetsiketsehana, raha tsy manao hoe hiafara amin'ny barbecue ity zavatra ity, zay vao tonga daholo izy rehetra miaraka amin'ny labiera gasy, tonga izy. Aza menimena ianao raha malagasy, raha tsy mandroso le firenenao satria ianao mihitsy ny makafoka e. Isika mihitsy no makafoka. Hitako rehefa any amin'ny tokantranon'olona ka mandeha le ady-hevitra amin'ny télé, ady-hevitra politika, soloa ihany rangahy io fa ataovy baolina. Anika rehefa misy ady-hevitra politika mandeha amin'ny tsy hoe politika fa fait de société na fait social, na analyse na inona, jamais anao rary anao miditra tokantranon'olona ka zay ny émission mandeha. Inona ny émission tena tiany malagasy jereny? Fevosy. Fevosy. Na baolina. Pas jamais. Mijery documentaire rare zany, tena rare.
dia rehefa hainao daholo ty rehetrarehetra ity ny ankabeazany, dia ianao indray ny lazaina fa miseho amin'ilay satria rehefa tsy hainy dralala izy. Iresaka momba an'izany gorgone zany ianao, manaova ianao sondage manodidina anao rehefa avy eo. Demandez à votre mari ou votre époux ou votre épouse, na un de vos enfants. Tu connais l'histoire des gorgones aveo? Je peux vous garantir que olona ray ao anatin'ny folo mety afantatra an'izany. Tena ialana antsiny toko, mifona toko. Marina ny tenin'ilay ety Plenel hoe s'informer. Fa ianoy, mbola zavatra hafa, tsy izay manko le tanjona eto fa misy zavatra tiany atongavana par rapport amin'ny zavatra mitranga rehetra. Ary tena mine de rien, tonga saina hoe tena marina zany tenin'lery zany. Marina zany. Tsy afaka ny tena izany raha tsy olona manana mandinika sy mijery ary samy teny ao anatin'ny fiarahamonina. Mafy ane ny asan'ny Mediapart ane. Menace ane ny azon'izany presque isan'andro hoe. Procès collé presque tous les jours. Zay no ataoko antsika hoe ianareo no heriko. Moi, j'ai besoin de vous. Si vraiment vous pensez que vous avez besoin de moi pour porter votre voix. Ahafahana mamaky batsilana ny marina tianareo lazainy eto amin'itony fandarany itony. J'ai besoin de votre soutien, de vos soutiens. Qu'il soit financier, logistique ou moraux. J'ai besoin de vous. Catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine. La haine de la liberté. Fatorana mafy mihitsy amin'ny fomba rehetra. Fleurirako eto malala mba tsy tenena. Procès alaina amin'ny fananany atsy. Hoe sao dia ireo fananan'ireo ny ahafahan'ny financier atsy satria rehefa mandalindalina zany rahalahy dia hoe ahoana raha mahatonga an'le rivelona fa ngaza tsy miasa. Zay manko le mode opératoire an'le fitondrana io. Fatoro ny sosiny, hitanareo fa mangina ho azy io dia viditsika fotsiny. Adino fa nisy vahoaka maromaro manohana anahy. Azao kosa aloha, mbola tsy mamelona anahy nareo. Fa ny andehanany tolotsika no tena mamaika atsika. Nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Ny rôlako dia tena marina mihitsy satria samy journaliste moa miresaka eto izy koa miteniny azy fa tena mianalyser, m'informer avec les risques que ça s'impose. Je dois vous informer. Je dois analyser à votre place. Mametraka alarme, alerte hoe tandremo fa misy an'izao. Efa tany amin'ny volana marsa ny avertira fa hiakatra be dia vizy io. Ifitentak io arikarena io. Dia io izy io. Zany hoe za zany manome signal hoe zao ny zavatra hitranga, zay ny rôlan'ny mpanao gazety raha ohatra hoe azo raisina amin'izay le izy. Fa tsy anjaran'ny mpanao gazety ny mitarika olona midiny eny an-dalambe. Tsy anjarako zany. Miteny anareo hoe lalana diso io. Fa nareo no manatanteraka an'le izy, ka rehefa diso avany dia mandatsa sisa no ataoko eto.
De ao moa ny marary ny hoe aza latsainy zay fa marary be le latsanao ka efa tenenina mbola ataonareo ihany. Zao. Justice font croître avec tout cela la catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine nos droits. Alors nous, Oui, qui piétine nos droits. Zay mihitsy le zavatra atao. Ary ny conséquence an'izay grave be nefany a. On sait pertinemment hoe nos droits sont piétinés. On sait pertinemment hoe tsy mandeha am'izay laoniny izy zany. On sait pertinemment hoe tena misy abus zany. Fa vous allez entendre zay zavatra teneniko eto foana de ny hoe on est devenu inactif, passif, amorphe, ny constaté fotsiny sisa ohatran'ny hoe te tany izy eo ianao traumatise eo de manaiky fotsiny ny zavatra mitranga. Zay le analyse an'le fait social na fait sociaux e. À travers un comportement politique. Malveillant, nauséabond, du pouvoir politique, des tenants du pouvoir, et qui vous dit qu'entre opposition et tenants de pouvoir, certaines têtes, ils ne conjuguent pas. Mais si vous ne venez pas mettre la main, du moins vous impliquer dans cette affaire, si c'est une vite, la terre se refroidissait, se recomposait, le tout vivant du monde se recréait. Mais l'on pourrait ajouter la catastrophe sociale, car les injustices font croître avec tout cela, la catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces trois personnages fantastiques, trois sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. Vous êtes paralysé, vous êtes tétanisé, inandikan'izay. Il a suffi aux Malgaches qu'on a croisé un certain André Rajol, est là depuis 2009 jusqu'en 2004 à 2013 et 2019 jusqu'à ce jour, on est tétanisé. Il a suffi qu'on a croisé son regard. Et nuit. Ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces trois personnages fantastiques, trois sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus... Ne plus réfléchir, ne plus penser, ne plus résister. C'est là cette capacité notion. Là, ça me sent jamais. Alors, regarde, alors il a mis. Là, ce phénomène de société, ça me dit. Là, ce phénomène social. Io zany mahatonga ny mpandinika ohatran'izao. Aloha tsy andeha hiteny hoe mpandinika fa mba nahita an'le izy hoe fa inona mahatonga an'ity mangina mipetraka ohatran'ny mandefitra be ty. Tady ny solution. Ny mpandinika ny fiarahamonina rehetra
fa tokana ny valiny. Tellement mafy le fiainana dia tsy misinforme intsony le olona na malagasy io. Ianazava ny resaka élection américaine manko za rehefa avy eo dia ho hitanareo tsara. Na malagasy io na frantsay iny misy an'izay mitanga amin'izao fotoana izao. À la seule différence hoe ny civilisation européenne sy ny américaine efa mandroso dia tonga dia mandeha ny hetsika raha vao misy zavatra mitranga ka mikitika ny zavatra efa aky. Inonday kosa aloha zavatra finy aty. Ohatra zao kitianao ny 35 heures, combat be eo. Fa ny any amin'ny tany tsy mandroso takany hoe Madagasikara, Côte d'Ivoire sy ny karazany. Na aky na ny nouvellement apetraka tsy mataitra an'ilay malagasy sy ilay afrikana. Ny ivoiriana ary mbola lasalasa kokoa, lavidavitra kokoa no malagasy. Azavaiko manko izany rehefa avy eo. Même nos capacités, notre capacité de réfléchir et de penser. Lasa tsisy intsony. Inona zany sisa ny maha olombelona atsika. Misy akamako izay cadre amina société pétrolière. Dia zavatra mahafinaritra an'ilay ry dia fiainana, piscine, whisky, fiainana. Nefa izy zany membre an'ireny le société groupe fraternité ésotérique ireny. Fa mieritreritra mandinika ny rahalahy zany dia. En fait, dia miaina ao anatin'ny luxe hatramin'ny lay ohatran'izany. On n'a pas ce sens de valeur, nous malgaches. Ny valeur tsy hoe mieritreritra mafy mihitsy tsika hoe rehefa mipetraka ao anaty trano luxe, tomobile luxe, vady tsara tarehy, misy piscine le trano, et c'est l'idéal. Mais non, c'est complètement faux. C'est le début d'une longue aventure, sincère et honnête aventure. Le aventure teneniko teto tsy le hoe mitsapatsapa vodin'akoho io a. Fa ny olona tena hoe zany drangany tena olona tafy izy dia lasa amin'izay izy manomboka manoratra boky na manao recherche dia maka domaine anankiray. Takanenga za zao dia tena impressionné mihitsy a, tena zaraiko amintsika tena impressionné a. Mijery an'izany tantaran'ga Jimmy Carter. Nga Jimmy Carter traiten'ny olona planteur de cacahuètes. Takany notre petit laitier zany. Fa ny zavatra vitan'ny Jimmy Carter na ny resaka résolution Camp David Camp zany. Zany manko mba anisan'ny nahatongavanay tao anatin'izany hoe programme en négociation stratégie nampiasaina tamin'izany, izany paona izany. Dia manaiky aho hoe olona ohatran'izany mba mety amiko idéal amiko. Tsy manana dimension na hoe matériel na hoe harena, fa dimension sociale et humaine. Manampy mahantra, lasa mandeha mihazakazaka, misy tsy mety ary mikorotana any ary mijoro manelanelana, mamana sakafo mahantra tonga hatrany Afrika hatraiza. Zany tompoko natao hoe fiadanany. Fa tsy hoe isaky ho avy ny fotoana tsy ho salama ianao amin'ny tokasotroanao io poerapoera ataonao tanàna io. Raha hoe tena teo grand hoa ianao, araky ny teneniko foana, misy zavatra tsy maintsy dépassenao ao anatin'ny fiainana. Moi je ne veux pas être grand.
mais aspire à l'être. Tsy afaka mamoaka phrase ohatran'izany ianao raha tsy longuement réfléchi. Marary ny andohanao interpréter an'izany hoe je ne veux pas être grand, mais j'aspire. Parce que c'est pas moi qui définis ma propre personnalité. Ça appartient plutôt aux autres. Rehefa mandalo amin'ny tony fiainany tony zany ianao dia tsy maintsy mametraka zavatra. Dia zany Edy Plenel zany c'est un grand. Ninona lazaina, ninona zavatra mitranga jusqu'à la preuve du contraire, c'est un grand. Ka raha tsy fantatrao zany, dia dikan'izany tsy informé zany ianao amin'ny fiainana. Tena raha amin'izao fotoana izao tsy mahalala an'izany ohatra hoe Edy Plenel zany, dia ohatran'ny olona tsy mahay manao informatique. Azontsika zany à un degré moindre par rapport à zany hoe Nelson Mandela. Misy olona raha notaninana hoe ahoana zany Nelson Mandela zany ne tsy tena fantany akory, fa ny anarany fotsiny. Bref, à informer. Car les injustices vont croître avec tout cela. La catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir, qui piétine nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser. Bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces trois personnages fantastiques, trois sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique. Qui sont les gorgones, Jean, par rapport à cette mythologie grecque? Ce sont nos gouvernants. Avec les médias qui les soutiennent. Et que nous, on achète aussi. Mbola misy olona mividy an'ireny gazety mpitondra ireny. Anasany lohany fantany pertinemment. Hoy zany matran'le mpiara-mitolo-lamiko zay. Normal be hoa ianao raha misalasala mialatsiny ahako zandrilahy. Vous allez me comprendre. Mialatsiny raha miteny an'ity. Normal be hoa ianao raha feno fisalasalana satria raha tsy mifatoka amin'ny finoana amin'ny zavatra ataonao ianao, fa mbola lasa ianao meno ny famendry fendrona ataon'ny adversaire, dia ianao mihitsy ny efa mitsexposer amin'le pression ataon'ny adversaire. Dia normal ianao raha ohatra un pas ianao mandroso, deux mains ianao mihemotra deux pas, dia misalasala amin'ny zavatra atao. Rehefa manao an'itony asa itony dia zao, mila finoana mafy sy matanjaka. Mazava tsara amin'nga Edy Plenel fa ary lazainy teo hoe on vous met en face. C'est à vous de regarder en face votre propre vérité, votre propre réalité. Raha paralysé ianao sy tétanisé, pétrifié, on vous met ça en face. C'est à vous de prendre la responsabilité après. Mais nous, on sait que même la liberté de penser, vous ne l'aviez même pas. La liberté de réfléchir, réagir, agir, expliquer. Vous ne l'avez même pas. On milite pour vous. Mais il y en a qui osent encore nous salir, nous menacer. Pourquoi? Parce que
ils font partie de ces gorgones. Ils sont dans ce groupe de gorgones. Même ils ne touchent que 25 000 FMG. Ils servent les méduses. Ils servent les gens qui nous paralysent, qui nous tétanisent. À partir de là, si nous-mêmes nous nous exposons à leurs menaces et manipulations, je ne peux plus rien dire pour vous. Maintenant, c'est un grand qui s'adresse à vous. Il dit plenel, mino fa mety henona reo hoe tena marina tokoa ne zany. C'est un grand des grands qui parle, qui s'exprime. Inouï. L'idée, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces 3 personnages fantastiques, 3 sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts, des médias qui ne cherchent plus à comprendre, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de géographie, où il n'y a plus de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent, un présent omniprésent, un présent monstre qui tétanise, qui paralyse, qui immobilise. Alors, face à ce climat où montent les intolérances, les haines, les peurs, nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose, comme des lapins paralysés, justement, saisis dans les phares d'une voiture. Cet aveuglement, c'est de ne plus voir les vraies causes, de ne plus aller les chercher, de ne plus interpeller les vraies responsabilités, les gouvernants, les pouvoirs, les puissants, de ne plus inventer les véritables urgences démocratiques, sociales, écologiques. Car tout ce climat-là, loin de nous protéger, loin de faire reculer ces menaces, il nous affaiblit, il nous expose, il nous fragilise. Nous le savons tous, car ça se voit comme le nez au milieu de la figure par rapport à la crise sanitaire. On l'a vu depuis le début avec les mensonges qui ont accompagné les premières réponses sur les masques, justement, sur les tests. Comment un tel défi pour toute une population devrait être géré dans le secret d'un conseil de défense avec la décision. Zay a entsika tsara izy zay averiko farany mba tena hoe mitsapoka tsara ao anatin'ny saintsika satria tena zava-dehibe ty intervention an'lery ity hoe base politique aux izy base instinct BAIS instinct un média qui ne pense plus au futur ni au passé mais qui ne pense qu'au présent pour créer l'intolérance, haine et peur. Zany ny anjara mitrange. Tsy tato ny fanjakana le fleurirako eto malala dia tsy maintsy atoriana, alaina ny fananany dia apetraka any amin'ny haine ilay izy dia ampitahorina izy. Voilà. Fa izay zavatra eny nefany miantra any amin'ny vahoaka koa. Dia même ozy izy marary anie zany frappe zany hoe immobilisé anao. Tsy manana intsony, on n'a plus la capacité de comprendre. C'est grave, hein? Discours am'izao siècle moderne zao zany. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe paralysé, pétrifié, tétanisé,
immobilisé, ne plus avoir de capacité de penser, d'expliquer, de comprendre. Pourtant, c'est incroyablement vrai. Que ce soit dans la société malgache ou dans la société étrangère. Any amin'ny tika izy ny tena flagrant satria ny aty mba afaka miteny, afaka mitatata ery amin'ny télé ery tsy voasambotra ianao. Fa ny Madagasikara, comme il dit, capacité d'expliquer, capacité d'exprimer, tsy afaka ianao satria vao mivoaka amin'ilay télé ianao dia efa ho voasambotra, na amin'ny businessinao tsy mandeha, na ianao ho voaroaka, tsy ho mpiasa mpanjakana intsony. Et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des Gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces 3 personnages fantastiques, 3 sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister. Ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les Gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts. Une politique qui flatte les bas instincts. Tsapatsika zao fa tsy alehany ary tsaninona le Andry Rajoelina. Zany re, okia, exploité kely zay. Amin'nkavy anao, mahafinaritra manko le zavatra ataony nga ogia iny e. Tsy afenina fa na misy olona tsy mahatateny ireny maro matezitra azy. Fa reny koa style de communication reny, bravo anao zandry. Dia zao, efa hita zao fa tsy alehany ary tsy aninona. Mbola misy mpanao gazety mandoka. C'est le qui flatte la politique des bas instincts. Takandray Andry Rajoelina ireny zany natao hoe bas instinct. Tsy zavatra hoe tena mba miainga le zavatra ataony, tsy zavatra hoe zanika hoe anona. Séduction, séduction, séduction. Poudre aux yeux, poudre aux yeux. Dia iny faly le gaz be. Tongava indray mitehaka anazy eny amin'ny rova amin'ny Zoma. Dia hitanao ny anjohanao, latsinainy iny ihany dia efa miakatra ny lasantsy dia ho tsaronao indray Fleury. Te afo izy, dia faly izy, te hafanao, io anao présent. Ny malagasy manko na hijery ny akanjon'ilay olona fotsiny raha hoe dia efa curieuse. Zay ny malagasy. Mobilisés. Et qui sont les Gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts, des médias qui ne cherchent plus à comprendre, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de géographie, où il n'y a plus de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent, un présent omniprésent, un présent monstre qui tétanise, qui paralyse, qui immobilise. Alors, face à ce climat où montent les intolérances, les haines, les peurs, nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose, comme des lapins. Nous devons résister aussi. Mes solutions, ça. Nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose. Satria zay zavatra mitranga. Tsy zany namoaka an'izany, vao tamin'ny RFI, vao tamin'ny Fakomaly. Manomboka manao enquête ny société civile nakaiza ny 700 millions de dollars. Fanampiana avy any ivelany, fanampiana tamin'io resaka Covid io. Ny trano mijoalajoala manomboka mitefitefoka ny noeny. Lehibe sy glady tokoa ngamba tokoa izy zany ao Ambobao zany. Na makasary an'izany raha matahotra ny olona makasary satria hoe sao dia voasambotra eo.
Ka eo tsika zany a. Opération de séduction hoy a amin'ny andro rajel avy amina phénomène anankiroa. Ianao zany sady mijaly efa mitsoaka de izy aty amin'ny famaranana amaranako azy dia tapena amin'ny masonao, manao zay mahafalifaly ny fonao izy, satria ngambany hoe mahafinaritra amin'ny malagasy ny manana terrain de foot de lasa nareo milalao ny zanakay mianatra. Nareo tsy afaky no any Barcelone akory. Voafitaka any amin'ny zavatra tsy essentiel le malagasy. Arak'le teneninga Edy Plenel teo hoe on n'a plus les capacités de réfléchir. Encore moins de comprendre. Certes, on est là, on essaye, on tente tous les jours. On gueule même parfois, on hausse le ton, souvent. Mais est-ce que ça pénètre dans les méandres, dans les petits coins et recoins des cerveaux des Malgaches? Je n'en sais foutrement rien. Zay niraka mpanaovina. Zay ngamba mission aketo ambonin'ny tany de ataoko. Je le fais avec amour, avec le respect de mes engagements, et rester linéaire et cohérent. Mandra-pahazahoana ny tanjona. Anjarantsika rehetra mamaritra ny tanjona amin'izay faniriana eritreretintsika. Fa tsy za fleurirako ty malala ny mamaritra azy. C'est vrai, aoriana kely aho ity tenanareo hoe tia ny tsara, tia ny mety. Rehefa tsy mety aminareo de zay eritreritrareo. Davara.
Ni ora nel sabato kuchuka kaetwa angelwana siwari kwizai iverena now kaetwa amaridi wala paandu chirutiana kaetwa Somebody please I liberate now. I Anisan'ny raha tiako zay hery zay hanomboka ny resaka élection any États-Unis tsika na any Amerika zany. Za moa le niteny anareo hoe raha miteny hoe Trump no lany eo dia tsy midika zany hoe pro-Trump satria ny antony dia misy antony maromaro. Zao le zavatra mitranga misy havana zany, misy akama ihany akoatran'ny zavatra hita amin'ny média sy ny karazany, amin'ny analyse sy ny zavatra mitranga zany dia zao. Pour faire court, dia engany mba tsy ho tena hoe tanteraka na hoe tena efikasy ny asan'le méduse. Satria sarotsy ty zavatra resahako ty. Satria ny antony dia zao, mialatsiny aloha le akanjo manga tsisy ifandraisany amin'le tendance amin'le izy. Satria mahasarotra amin'le izy dia zao tena mijery ary miandrandra an'io élection io zao tontolo zao. Misy zavatra be dia be tena nitranga tao anatin'izay efa taona, zavatra bizara daholo, fa ny finalitéany dia finance. Aza adino fa ny républicain dia tena finance. Azonareo? Vola ihany ary vola ihany. Akoatrany hoe kosa aloha na ny républicain na ny démocrate dia mivavaka daholo ary tena manompo an'Andriamanitra ry zareo. Fa ny eto amin'ny républicain zany le contre ny avortement sy ny mariage pour tous. Fanaizanana zany manahira anao le analyse sy le zavatra mitranga. Sahada maromaro raha ny tenako manokana tsy maty lolo tranga tao anatin'izay efa taona izay. Tsy afaka hanonona anarana groupe na hoe inona fa misy tao anatin'izay efa taona izay dia tena deux manières, vraiment une vitesse exponentielle
fiazakazahan'ny arena an'ireo groupe ireo. Dia samy malalitsika hoe groupe d'origine avaiza aby izy ireo. Tamin'izany andro manko voafitaka ihany ny gouvernement coréen du sud. Lobbying matanjaka, tena matanjaka. Za tena miteninareo zany hoe zay manko ny ilaina hoe ilaina le menao fleury a. Fa indraindray ilay izy mety zavatra tsy zakan'ny lohanareo ihany koa fa dia no fotsiny. Ka izao samborina tamin'ny andro tamin'izany ngambany izy iny tamin'ny 2014 no niaretiana ny PDG ny groupe Samsung tamin'ny 2014 ngambany izy iny raha tsy diso aho. Fa zavatra lazaiko anareo ny zavatra mitranga ohatra fotsiny zao hoe raha ohatra zany ianao ny mpitondra fanjakana manko niza zavatra teneniko anareo zany tamin'ny 2017 no niaretena le Ali Jae-yong. Izy anisan'ny tompony ary héritier-ny tompon'ny groupe Samsung. Mafy be amin'ny Apple ary tsy maintsy misy ny groupe de lobbying manao espionnage ny fiasan'ny atsy sy ny fiasan'ny roa. Nandrosa ary niazakazaka be ny teknôlôjia coréenne amin'ny resaka telefonia. Maty ary tsy naharaka tahaka izany Nokia ohatra. Izay ana pays nordika, Finlande angamba misy na Suède aty Eropa. Tsy naharaka ny Ericsson na Sony ara ny anahana sur place. Nilaozan'ny Samsung lavitra be daholo. Il fallait arrêter cet essor. Ils ont trouvé l'astuce, corrompre le gouvernement coréen du Sud pour arrêter le PDG et créer le scandale. Ça n'a pas arrêté les consommateurs et ça n'a pas pu stopper l'évolution technologique de Samsung. Et donc, au contraire, là ça contre. C'est un phénomène contre nature, on va dire. Faut moins qu'elle ici. L'ancien adole, tu me respectes l'environnement, Samsung, ça ouais, m'poka Samsung et pour tout no ouais. Frun adole, ça n'a pas pu stopper la progression vertigineuse du groupe Samsung. 2017 ny teneniko tao anatin'le fataona zany. Telle est l'astuce trouvée du groupe lobbying qui travaille dans ce sens. Tsy zany no teny moi ouais. Ti virus fabriqué par la main de l'homme. Des sociétés grouping non favorisées am'zany am'izao fotoana zao. Vetivety kely io ary dépassé ny 30 lavitra be amin'ny état io ny hémisphère atao amin'ny alefa atao amin'ny Californie azafady boka. Jeren'le résultat manko za io jeren'le mbola tsy mivoaka satria le différentiel amin'ny heure à Madagascar. Moi échantillon ça. Jereo Nebraska jereo. Floride re. Azafady tompoko tsy mivoaka any ambony any ary New York zao fa mety amin'izay. Ok, allez, tout à l'heure.
Le groupe dia le zavatra mitranga zany am'ty le corona ty. Misy gropy tena tsy voakitikitika mihitsy ny aktiviteny. Anak'efatra izy eo. Misy firenena tsy voakitikitika mihitsy ny aktiviteny. Marina, ils en parlent, mais finalement rien. Nefa samy firenena mangatsika ty any. Zay mahatonga anahy miteny hoe miandrandra, satria samy mahatsapa an'io daholo zany ny mpandinika rehetra hoe misy zavatra tsy milamina apetraky ty Trump ty sy ny karazany. Tena miandrandra mihitsy ny olona zany. Fa engane za diso aho, za fleurirako eto malala zany, tena mirary mihitsy aho hoe ary maniry aho hoe diso. Azontsika hoe tsy lany Trump. Fa amiko ny information sy ny donne tonga am-pelatanako scientifique réel dia irréversible. Amiko sans engagement avec d'autres techniciens bien sûr. I Trump ihany no lany. Tadidio fa onga Lénine hoe ny élection ozy izy tsy mifidy no mifidy fa ny mpanisan'ny vato e. Izy ny tompon'ny informatika amin'izao fotoana zao. Amin'ny resaka hacker sy manipulation ana vato. Izy ny akaikin'ireo firenen'ireo, amin'ny akaikin'io firenena io amin'izao, Trump sa Biden. Aza adiny le zavatra noteneniny ilay filoham-pirenena tamin'ilay filoham-pirenena frantsay zay hoe vita avy eo izy le kritika ataonao. Dia hainao izy le filoham-pirenena frantsay sady un peu hésité. Dia ozy izy le ankiray zany hoe hitanao ozy izy, ianao vao à peine élu. Karakarao tsara ozy izy filoham-pirenenanao, fa zao ny zavatra lazaiko anao ozy izy. Votre pays est comme ça, la mienne est comme ça, en termes de grandeur et en surface. Votre pays est comme ça en termes de surface, la mienne est comme ça. Soit vous vous taisez, soit je vous écrase. Tsy tan'le filoham-pirenena frantsay nga Sarkozy teneniko io, izay natao hivoahana tamin'io firesahana sy fifandraisana tamin'io filoham-pirenena. Raha misy miteny hoe tsy marina zany teneniko zany, dia azoko avoaka ny documentaire amin'izany. D'ailleurs circule any amin'ny YouTube rehetra any zany, tsy mamorona. Fanina tanteraka nga Sarkozy mivoaka avy tao. Voilà, sinon voici le monde dans lequel nous vivons actuellement. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Misy parallèle ihany le zavatra mitranga. Izy nga andro ratsy tsy maintsy lamy. Dia efa niteny nga Ratsiraka Didia Vatombatika hoe tsy mety io élection io, fa mety misy raha mandrika eto, raha sanatrika. Satria ny zavatra marina dia zao, ny sondage rehetrarehetra sy ny fanadihadiana rehetrarehetra dia nga Ravalomanana ny lany. Tsisy ady hevitra ny amin'ny anika na dia niteny an'izany raha tany amin'ny 2017 dia hoy ireo namana tao anatin'izany ireny hery raharsaina ireny, tao anatin'izany ireny Mbolan'ireo Mampianina ireny, tao anatin'izany ireny Emile Vazaha ireny miady hevitra sy manontany hoe inona ny zavatra hitranga ary bainona.
Tao anatin'izany misy maromaro miaraka amin'ny fitondranao amin'izao fotoan'izao, hoy zany dany makany sao tsy mataty krizy zay tsy ninona tsy maresy andavalomanana ny baina. Ka tsy zay ny ileo izy a. Tsy zay le izy. Misy force tena anankiray ngeda be zay tsy négligeable, tsy ananandravalo, tsy any paosiny mitafika ao. Satria mitafika ty any paosiny Andry Rajoelina dia iny ny tena moyen de pression goavana ankoatra ny vola zay hiasa ao. Io izy io lany Rajoelina. Inganiamba ho diso any États-Unis fa ho aza vaiko zay raha sanatria ka sanatria marina ny teniko dia omeko amintsika menakavy amin'izay ny détail satria ny antony dia tsy azoko tenenina zao ny détail. Misy zavatra be deaibe tsy ananany Joe Biden kanefa ny ampelantanan'ny Trump dia ho azo avaitsika fa zao ireo olona mety hanao fety araka aminareo aho raha lany Biden. Fa azo omena tsiny aho raha ohatra koa nefa ny hoe raha ny analiziko no mitombona ka io fa lany Trump. Misy inona anankiray manko mba ohatra hoe mirassuré kely anahy ihany hoe niena le scandale navoaka momba amin'ny Biden. Lasa tsy dia nisy firy tao anatin'ity le dernier virage ity. Dia nefa rehefa nahita zao teo anankiray état anankiray zay efa mivoaka dia 61% Trump dia fanina ihany ny tenako raha ohatra mahita an'ireny zavatra ireny satria ohatra mitombotombona le zavatra analizy napetrako mba tena tiako aho zany amin'ity raha mitoraka ity mba ho diso. Tena mba tiako aho ho diso satria tiako hiova ny lalana andehanan'izao tontolo zao. Fa tsy any amin'ny lalana andehanan'nga tia nga Plenel na le constat nga ity Plenel teo le izy manahirana be a. Mieritreritra hoe manahirana zay ny amin'iny fa aleo aloha hisainty kely dia resaka amin'ny Côte d'Ivoire tsika satria vao mainka zava-doza sy dangerosy. Davara. How can you create a bulletproof investment portfolio for the most uncertain period in modern history?
Izintsika nametraka an'ilay fehinkira moramora. Zao ary tao ary. Ny élection tany élection présidentielle tany Côte d'Ivoire dia mety hiteny hoe ça ne nous concerne pas nous malgache. Zao zavatra teneniko antsika. Raha resina amin'ny hoe esprit simpliste dia mety marina zany. Fa misy fironany sy fandehany ary misy cohérence andianany na hoe ensemble andianany ny géopolitique eran-tany. Indrindrindrindra ao anatin'izany hoe Afrika sy ny monde francophone na commonwealth. Na zareo lusophone koa raha dia misy amin'izany. Dia ireo tsara mifindra le resaka ny Angola amin'izao fotoana izao. Raha taloha nanasoaso ny fitondrana portugais kanefa amin'izao fotoana izao izy mihitsy no misy amin'ny manenjika amin'ireto zanaky Ngiato Santos. Côte d'Ivoire ny resoantsika misy zavatra azo raisina be dia be ny zavatra mitranga Côte d'Ivoire. Rehefa nandeha ny élection, je vous mets dans le contexte d'abord. Projeté nga Ado, Alassane Dramane Ouattara dia nanao déclaration izy aloha hoe tsy latsaka ary de toute manière tsy nilaina akory izy miteny hoe tsy latsaka dia nizy nefany raha ny lalàna sy ny constitution ivoirienne dia tsy afaka milatsaka izy ary natany amin'ny fanarahana voalohany ny rahan'izy ambafin'ny Conan le Dientol sy ry Nguessan raha tsy diso dia ny fanarahana hoe non Soro dia tsy milatsaka izy amin'ny troisième mandat na ohatran'izany fa miakatra amin'izay rehetra tokony hoe relève sy ny karazana. Namadika nefa Ngarainy ary nivadika tamin'ny heviny izy satria nilatsaka izy ary raha ny tena marina tsy azo natao akory izany zavatra. Teo no nanomboka ny olana rehefa vita ny déclaration d'intention par rapport amin'izany nanomboka ny joro daholo amin'izay ny opposition ary efa nisy mihitsy fihetsiketsehana miaraka ka nazahoana vahoaka maro alohan'ny campagne présidentielle zao. Ka alohan'ny décision ny CEI zay manko nendrareo fa tsy CENI fa CEI ny azy commission électorale ivoirienne dia nanao fihetsiketsehana ary zareo opposition teo amin'ny kianjan'ny Houphouët-Boigny zay ngamba ilay anaran'ilay izy dia nahazo vahoaka maro ary ny antso nanao antsoavo ny opposition hoe tsy mila boycottena tsy andeha hifidy isika ivoirienne. C'est un appel difficile à lire, incompréhensible hoy ny presse sasany, incohérent hoy Rakotomalala. Satria ianao raha hanao boycott zany tamiko dia mitsotra indrindra dia nasoronao ny candidature-nao dia tsy niditra ianao. Dia zao nalain'ny olona baraka hoe 3 na 2% ny vatonao, izy midépassé ny 90%. Azafady, takany tamin'ny nataony, izay ny ataoko anareo misy parallèle ilay izy. Takany nataony entre Rajol amin'ireo le flou Sion Lay takan'ry
Maiola zany candidat miseho hoe mety niravirany le zavatra fa tsisy nitepeseo amin'ilay. Akandro pasteur Maiola zany zao de possible hoe 2% sa 1% mahery izy iny. Maromaro izy ny taony 0,. Anisan'izany Ngaratsiraka Didier dia tokony nasorona le candidature-nao raha ny boycott nataonao. On dit non, mais oui, finalement nefa le zavatra atao. Voaka amin'izay ny résultat tsy niady résultat rahalahy fa tonga dia nanangana structure anankiray illégale, Conseil national pour la transition. Zany hoe gouvernement vaovao zany io dia nga Konani Bédier, c'est ancien président Côte d'Ivoire taloha zay candidat ho filohany. Raikitra ny Rombo ary raikitra ny Akanenjinenjika dia nefara tamin'ny fifanafiany zany androany, mafanafana zany any Côte d'Ivoire amintsika miteny zao. Niantra amin'ny mpanao politika ny resahako eto fa tsy hoe ny vahoaka. Satria ny vahoaka mitazana an'le izy fotsiny mercenaire politika à gauche, vao centre à droite, mandeha ny mercenaire ampiasain'nga Ouattara manko dia reto antsoina hoe microbe, reto tanora tsy anasa. Takan'le any amintsika hoe gros bras zany. Dia manafika atsy, manafika areo ka androany zany nitafian'ireo le gros bras ivoirien'ireo ny tranon'nga Bédier, fa so ihany fa manana mpiaro azy koa izy, dia mba tsy tanteraka aloha le izy, ary raha ny zavatra mitranga manko dia ny hoe tao illisible zany na incompréhensible les démarches de l'opposition ireo manapaizana mandinika le zavatra mitranga any Côte d'Ivoire satria ao ny mangataka transition takan'ry Ingesiana sy ry Bédier zany sy ny karazany. Fa ny Nga Soro dia tonga dia coup d'état angatahany no ataony. Io zany le zavatra hoe misy zavatra na ny aty amin'ny opposition raha tsy mifanaraka dia mahazo aina tsy satry le zavatra tian'nga Ouattara apetraka, Nga Dramane zany. Zao mafana ny raharaha any Côte d'Ivoire satria raha marina ny vaovao voaraiko le conditionnel de rigueur dia miskamborona androany après-midi nga izy teo Konani Bédier. La situation est toujours tendue. Ny source amty Rémy Rio Mi bon iny Henri Konani Bédier arrêté zany. Raha marina ny source io dia zay zany ny zavatra mitrangany. Na izany zany contre toute attente ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe misy zavatra mipetraka sy mandeha any Côte d'Ivoire. Ny asan'ny lobby international misy zavatra tsy lôjika ho an'ny opinion ary tsy lôjika sur terrain. Fa araky ny teniny koa hoe raha manao politique ianao, si vous ne surprenez pas, si vous n'avez jamais surpris de votre vie, ne faites pas de la politique. La politique n'est pas l'art de mentir, ou sinon l'art de mensonge. C'est l'art du contre-pied. Là où vous êtes attendu, là où vous serez absent. Ny olona rehetra dia nieritseritra mihitsy hoe isoutenir ny zavatra
nataony gabe dia sy ny déclaration inony nataony ngaingasianina ny ireto ino izy teo Gia Laurent Gbagbo. Non, il a surpris tout le monde, mais pour moi c'est logique dans la mesure où tenez connaissance de faire fa inotsara aloha ty teny ministre ny justice ivoarianina ity fahalala mandinika hoe mafana tokoa ve vetivety fotsiny tokoa. Aiza no atao ry ministre ny justice fa sendra ampiteneny taloha dia tsy miteny indray. Aiza izy teo? Nga tsisy réseau tapoko tsika e. Eny na dia fibre ary moa le réseau atsika dia indray manao an'izany ny atala tsisy réseau tapoko atsika. Ary namafy tena tsisy fa ahoana ny mahatonga an'izany? Bon, nanao déclaration zany ny ministre ny justice androany hoe tokony ho ferme ny gouvernement ivoarienne quitté. Maninona ny quitté daholo le izy zava-ty indrindra tokony. Bon voilà, on va l'écouter. Ça arrive. S'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition. Puis, 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre. Bon. Zay zany le izy dia ndeha tokoa ny après-midi teo zany arrêté nga Konan Bédier. Ny zavatra mitranga ilay teneniko antsika dia hoe tonga déclaration nataony nga Gbagbo dia hoe illégal zany acte na hoe manao natsanganana an'izany atao hoe Conseil national pour la transition na de la transition tsy haiko. Dia ça a donné pouvoir ary nahazoaina be nga Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, zay manko mahatonga azy hoe ado, dia nisamborona zany nga Bédier androany. Sao mazava zany arak'ilay teneniko hoe
tant que mbola misy manimbatsembana eto, iza moa no nametraka ny Ngabedia tao anatina influence politique an'iza nametrahana ny Ngabedia. Influence politique an'iza international ana pays major no teneniko no nametrahana ny Nga Alassane Dramane Ouattara. Samy mamaly nareo. Dia inona zany no tokony hitranga rapitso any Côte d'Ivoire par rapport amin'ny Nga Gbagbo, Laurent, qui joue le pompier actuellement et qui semble sauver la situation et la mise par rapport au Nga ado. Satria rehefa nanao an'io déclaration io Nga Gbagbo dia tena hoe salut à sauver. Tena bouffée d'oxygène ho anazy le déclaration satria tena mety aminy ary tena mety tanteraka. Ka nafahany nanana sursaut sy nasahiny ny arrêté amindretsy adva arak'ilay teneniko io. Aisaka ity dia petahany ity dia zay vao mety ny zavatra ataonao. Any Madagasikara mbola tsy kopy an'izany ny mpanao politika malagasy dia jereo ny réaction'ny Union européenne anatin'ilay zavatra. Ils ont pris acte prend note aussi, l'Union européenne, référence RFI, prend note de l'annonce des résultats, mais fait part de ses vives préoccupations. Fa que RFI mivoaka tamin'ny 2010 androany, ary amin'ny farany izy no mamoaka ny recommandation ino tsara. Rehefa mamaky an'itony zavatra itony manko dia ny zavatra jerena dia ny introduction sy ny any amin'ny phrase farany, fa matetika any amin'ny introduction ny tena mipetraka ny frapy fa amin'ity ary ity dia any amin'ny farany izay mipetraka sous forme na recommandation. Any amin'ny voalohany izy manao état des lieux. Joseph Borrell manao azy vice-président de la Commission européenne estime que dia ataon'le état des lieux zany, absence de consensus sur le cadre électoral l'a fracturé le pays marne. L'Union européenne relève les très fortes disparités du taux de participation. Efa miteny sady izy zany hoe disparité amin'ny taux de participation satria nisy tamin'ireo région hafa zany tena ambany be mihitsy. Tsy te hiteny fotsiny zany izy hoe erroné io chiffre avoaka amin'ny gouvernement ivoirien io, terme diplomatique io zany, na hoe expression diplomatique. Dans les différentes régions du pays, comme l'ont souligné plusieurs missions d'observation électorale présentes sur place. Raha miteny zany ny fitondrana ny gouvernement ivoirien hoe mihoatra ny 50%, tsy te hiteny ireo teo diso fa ozy hoe mazava na dia efa observateur zay ne. Tiany recommandation ienouille. Les violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes et ont blessé de nombreuses doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais. Izany mety tantôt ado na tantôt ireto opposition no nirobaka tao anatin'izany dia misy olona nefa netsy parallèlement mijoro toa olona madio ary izy indray no miteny hoe calme Nga Laurent Gbagbo io teneniko io
Les violences ont causé la mort de plusieurs personnes et en ont blessé de nombreuses. Doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais. L'Union européenne et dans les recommandations attend de l'ensemble des parties prenantes qu'elles prennent l'initiative en faveur d'un apaisement du climat et d'une reprise du dialogue. Voilà. Et Fantenzan, Ngiak Pakbo, Fatmetsa, Conseil national de transition Zani, de Sambour, Alassane Ouattara, maintenant Zani Alassane Ouattara, condamné, Tsmanti, à mettre un dialogue dans le premier et seul interlocuteur crédible de Laurent Gbagbo, Ganjaratika Menakav Mandin qui ensuite nous a eu, de Marna Venten Fleuris Marna. Sur ce, je vous dis au revoir. On a appena toko, amin'ny rapiditsika rapidariva amin'ny verineto, raha ohatra, satria tsy maintsy resaka amin'ny élection américaine tsika, dia rapidariva verineto, tsy maintsy manazava ny zavatra mitranga. Any États-Unis zao amin'izao tsika miteny zao, amin'ny faritra hafa, amin'ny firy zao, amin'ny folo, misy amin'ny 3 après-midi, misy amin'ny 2, satria ngety zany États-Unis zany, ngety zany. Tsy tadidiko moa ny traversena horaire. Ah non, horaire, fa tsy horaire, zafady toko. Elana tsy mitoko. Reraka ihany zany. Tsy moramora anie zany pression hoe tany zanako fanananao. Tonga dia spoilen'ny lehibe fotsiny. Spoilen'ny zalahy fotsiny. Amoahany didy avy any amin'ny fitsarana dia tonga izy maraina, un beau matin, hier. Un mardi, un lundi, de beau matin ils arrivent. Huissier, police. Raha tena anao ve le tany tompoko? Dia nila huissier ianao, dia nila police ianao, dia nila didim-pitsarana. Manontany kely aho. Tsy moramora zany rakama. Raha tiantsika no tonga any amin'ny tanjona, dia ity teny ngiahy diplômé ity, no maranako azy, dia fa antsika rehetra mieritreritra. Azadino fa tany Côte d'Ivoire misy mercenaire libéré arrêté. D'avoir no tsara ny teniny fa mitovy amin'ny fitarainako aminareo. Supplémentaire, elle venait au pouvoir, elle est toutes les armes. L'autoritarisme, l'inégalitarisme, les haines et la virulence. Rendez-vous compte, cette extrême droite française qui a une longue histoire, une semaine après l'assassinat, qui ne serait plus démocratique, qui ne serait plus sociale, qui ne serait plus celle de l'égalité. Les libertés sont en jeu, la liberté de penser, la complexité de la pensée, les libertés académiques, les libertés de la société, de son autonomie. C'est l'enjeu d'une loi de sécurité globale qui va être débattue cette semaine en urgence et où l'on met tout en cause en termes de contrôle de l'action de l'État et de son bras armé, la police. On remplace l'État de droit. Et nous, les phrases farani, par un État de police. Voilà. Face à tout cela, nous devons tenir bon, faire face, être le camp de la raison face à ce camp de la panique qui nous emmène dans le gouffre. Et du coup, être fidèle à ce que disait Jean Jaurès, que tous les enseignants de France ont cité aujourd'hui. Dans son discours à la jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903.
Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart. Nous devons nous dire les choses qu'on ont citées aujourd'hui dans son discours à la... Le discours de Jean Jaurès fa hitako tena contextuel ary tena hoe tena zao fotoana danja le Jean Jaurès. Zany manko le teneniko anareo hoe rehefa maty anenao, tu as bien vécu, vous avez bien vécu dans le luxe. Mais si vous n'avez rien fait de votre vie, que votre vie serve à quelque chose, votre existence, vous êtes petit, minable, miniature, inexistant. Mety amin'ny tany akory ary ny olona nisy an'izany olona izany ve nandalo teto ambonin'ny tany. Ninona zao lazaintsika dia tsy maintsy voalaza ao amin'ny tantaran'i Madagasikara zany hoe Fleury Rakotomalala zany. Tsy maintsy hoe nanitrokitrina ny fahamarinana satria d'ici 30, 40, 50 ans hanao recherche ny ankizy, hanao mémoire ny ankizy, dia tsy maintsy ilaza ny exemple nataony zany Fleury Rakotomalala zany. Jean Jaurès tamin'ny androny tsy anjely, nanana ny défaut izy. Fleury koa tsy anjely, fa zany tsy midika hoe Fleury Jean Jaurès. Fa au moins Fleury dia efa niteny hoe marina zany teniny Jean Jaurès zany na mikahany Madagasikara koa. Ka rehefa tsy haino anao, tena mila ny soutien-nareo ity fandaharana ity, satria tsy moramora ilay combat. Ity combat manaraka ity manko dia zao, raha iresaka an'ilay procès tsika. Resy izy mbola hampiakatra. Tsika koa tsy anaiky ninina mitranga. Dikan'izay, on a voulu ce combat-là, on doit l'assumer et continuer. Et nous y allons. La jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903. Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart. Applaudissements imbéciles là aussi. Misy zany amin'ny Madagasikara OUE fanatique. Jereo tsara ny amin'ny lakamisy amin'ny zoma. Hoavy ny applaudissements imbéciles. Ce sont des imbéciles de la société malgache. Applaudissements OUE fanatique. Vive André Rajoelina. OUE fanatique. Applaudissements imbéciles là aussi. Bien Jaurès. Ils ne défendent pas la République, ceux qui font la course en termes de contrôle de l'action de l'État et de son bras armé, la police. Être le camp de la raison face à ce camp de la panique qui nous emmène dans le gouffre. Et du coup, être fidèle à ce que disait Jean Jaurès, que tous les enseignants de France ont cité aujourd'hui,
Dans son discours à la jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903. Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart. Autant pour nous, étant Nisaï, Dao, quoi qu'il en coûte, c'est ce que nous ferons. Étant Nisaï, Dao. Nao tolana na tonga any amin'ny na inona kotony eo zany dia efa lasy ty a tomobile tsisy marche arrière ary tsisy frein hoy nga Maurice Berantso zay mifandehan'ity zavatra ity. Veloma mino aho fa samy nandray izay tokony ndraisiny abitsika rehetra satria raha miteny fotsiny eto fa tsisy varany dia lany andro fotsiny ianao ary lany fotoana ianao ary mety ho lany vola ihany koa. Mandra-peona tompoko. Samy tanin'Andriamanitra.